antotanisa Antoamasina tamin'ny 20 Mey, efa 3 ireo nodimandry noho ny Covid-19. Amin'ny kafaliagna tomboky sy tomboky vavy nandesinay mitsidika ny tokantranao amin'ity matinaly ity ny any Robia fa 17 ny volana Mey taogno 2020. Tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao manasanao ampanajana magnano karibo antsika jiaby anaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany. Araka nefa mazatra antsika moa andesintsika manomboka ny vaovao dia ny tatitra ny zava-misy makasika ny coronavirus eto Madagascar avy amin'ny CCO Covid-19. Araka izay tatitra voaray tamin'ny androany mantsagna izay dia ny ampy 20 ny isan'ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina coronavirus hatramin'ny omaly. Ary araka izany dia tafakatra 2.0 sy 900 ny isan'ireo olona voan'ny coronavirus teto Madagascar nanomboka ny volana Martsa loso teo iny. 7.50 sy 700 ny isan'ireo olona izay mbola manaraka fitsaboana any anivon'ny hopitaly ka ny 10 amin'ireo no fantatra fa marary mafy araka ny tatitra hatrany. Ny ampy 4 ihany koa moa ny sitrana tamin'ity niany ity ka tafakatra 2.50 ny totalin'izy ireo. Fa vaovao makasika ny politika hiavaka tsy toy ny teo aloha ary tsy vita ny fitondrana ny fandimby tokoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Efa miparitaka ankehitriny ny fampahalalam-baovao izay efa manomana sahady ny vahoaka amin'ny mety toy ny raharaham-pirenena. Nagnano fanadiadiana manodidina n'izay androany Miradora Benjamina mitatitra amintsika an'izany eo amin'ny sariny sy tahirin-tsary ny tahiriniana ranariny. Nampanontany tena ireo mpanara-baovao ny nahita ireo latsoratra an-gazety izay azo heverina fa akaiky ny fitondrana tato ato. Ty ity izao dia miresaka sahady ny momba ny mety hitohizan'ny amehana ara-pahasalamana hatramin'ny 20 Jona ho avy izao. Isika nefa voavolana Mey ary andalam-pamaranana ny amehana ara-pahasalamana sy ny fiboana andiany vadimy. Ny fisian'ireo trangana coronavirus mihamaro eran'ny faritra, ny tsy fanajana ireo fiatsika fanakanana ny fiparitahan'ny coronavirus, ireo no heveriny lahatsoratra fa antony tena mety hitohizan'izany amehana izany. Ankoatr'izay dia nanamarika ny rehetra ihany koa ny fanambarana tamin'ireo fampahalalam-baovao fa ho tanterahana eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. Anaraka fepetra maro izy ity, tsy hisy olon-tsotra natrika fa voafetra ihany ireo asaina. Manomana ny sain'ny vahoaka sahady ve ny mpitondra fa dia ho very momboka nanjavona treo le fahavitanin'ny kianjan'ny Mahamasina mialohan'ny 20 ny volana Jona. Efa amboarina ve ny sain'ny Malagasy fa tsy hisy kianjan'ny bare ho vita mialohan'ny 20 Jona zany. Tao mantsy no heverana fa andraisana ny fankalazana ny fetim-pirenena izay voalaza teo fa eny Analakely no anatanterahana azy. Io ihany koa mantsy le tsangambato ny 40 taona niverenan'ny fahaleovantena miaraka amin'ny fahavitany ny fanarenana ny rovan'ny Manjakamiadana. Tsy izay anefa ny zava-misy. Le fanarenana ny rova ny ofo fananganana fototra-fitrasa vaovao be tsy misy idirany amin'ny fanarenana velively. Ary le kianjan'ny Mahamasina tsy resahantsika intsony ny momba azy, ankoatra ny fitarainan'ireo mpiasa malagasy eo an-toerana miaritra ny antso-jay ataon'ny patron sinoa. Fa tsy ireo fotodrafitrasa ireo ihany anefa no andrasana hotokanana mialohan'ny 20 Jona ho avy izao. Tsy adino ilay Académie nationale des arts et de la culture izay natsangana ao anatin'ny lampanambotsiroatra ao. Eo ihany koa ilay laboratoara lehibe indrindra dia Afrika. Ny tsikaritra aloha dia ny eo tsy vita, ny hafa-tsangana. Karazana fotodrafitrasa ny mameno ny tanàna. Fandravana ny misy fa tsy fananganana. Vaovao makasika ny politika izay hatrany miandrandra vahaolana hafaran'izay aingana ny olom-pirenena manoloana n'izao krizy misy eto amin'ny firenena izao ary dia miandry ny tolo-kevitra avy amin'ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena ihany koa izy ireo. Nanangona ny hevitry ny olona teny rehetra teny androany Nzavandriamahefa sy Mathieu Princy. Amin'izao fotoana ny fiboana izao dia maro amin'ny vahoaka malagasy no latsaka ankaterena tanteraka noho ny tsy fisehan'ny asa. Manampitrotraka ny tsy fahafehezan'ny mpitondra fanjakana ny amehana ara-pahasalamana eto amintsika ka miteraka savorovory maro eny anivon'ny fiarahamonina eny. Sahirana be vahoaka dia mijaly amin'izao misaza moa misy an'ilay tsy anasa dia tsy mihinana. Misy koa fanjakana rehefa mamea an'ilay fizarana dia le ambony any no mahaso ilay tiamanty sy hita mihitsy. Sedra olana satria amin'ny lafiny fitadiavam-bola zao aminay zao izay miasa fa tena
nandritra izay fiboan'izay dia mijanona ny asanay dia vita nefa ny confinement zay vao afaka miverina miasa izay dia anatin'izay mandalo fahasahiranana amin'ny ara-bola etsy andan'izay tsy izahay ihany fa ny olona rehetrarehetra ihany koa. Fahasalamana tsy voafehana aloha satria misy faritra zany mitombo ihany le marary dia ny fitsaboana tsika zao tsy mahita hoe ohatrany ahoana ny fitsaboana le marary reny zany. Adiraisana ny famehezana ity valanaretana coronavirus ity ka tsy tokony iseho avita tena rery ny mpitondra. Maro ny ray aman-dreny manana traikefa eto amin'ny firenena ka tsy tokony atao tsinitsinina ny fisian'izy ireny. Président Marc Rafal manana mihitsy ny tena ilaina amin'izao za tsy efa nyteny koa izy dia aloha mbola tsy idiran'ity coronavirus ity dia efa nyteny izy hoe parazio ny sisy tany nefa ny eto amin'ny fitondrana moa tsy nanaiky an'izay dia zao lasa misy aretin'izao. Ny vokatsoa aminazy aloha izy mitsinjo ny vahoaka malagasy ary betsaka ny zavatra efa nataony ary zara manira mbola izy ihany mitondra ny firenena aloha tsy ilaina le izy izay nataka hoe ilaina le izy satria hoe na hoe tsisy rery ihany ara fandrehetra le zay manana ohatrany hoe betabe mantsy zao no ohatrany hoe te hanohana kanefa ny mbola ohatrany hoe mbola tsy tena hoe miroso amin'le izy. Markaravaly manana zany ilaina izy miteny. Eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany mbola mijanona eny anivony antenimiera andoholona amin'izao fotoana ny momba n'ilay lalàna mahakasika ny sata mifeny mpanohitra eto Madagascar. Ity lalàna ity izay kasainy ny député IRD ho lasa fanoherana parlementaire ihany. Nagnano fanadihadiana manodidina n'izay indrindra androany Germaine Mbs Alarobia mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Voatery nahemitra ny fandanina ilay tolo-dalàna aotra ray tsipika 724 momba ny sata mifehy ny mpanohitra sy ny fanoherana eto amin'ny firenena teny anivo ny antenimiran-doholona raha toka tokony tamin'ny alatsinainy teo ny fandanina izany teny anivo ny ity androm-panjakana ity. Raha ny angom-baovao natao dia tsy tonga niatrika ny fanazavana momba io tolo-dalàna io ny solombavam-bahoaka izay nanolotra azy. Député Brunel no nanolotra n'izy iny tsy tonga izy nanazava izy dia ny andro teto fotsiny izay dia tsy tanteraka ilay izy miankina amin'ilay atao hoe antony tsy nahatongavany izany ho tohiny izany ka ohatra moa izy hoe tena hoe tsy tonga mihitsy natanteraka n'intsony dia namany mbola miatra ny lalàna teo aloha satria mbola misy le lalàna 2011-013 iny izay azontsika atao hoe azo raisina mihitsy satria mbola tsy abrogé izy iny ary azo ampiarina dia ho an'ny mpanohitra moa ny RMDM dia ngamba dia andeha amin'izay lalàna izay mihitsy tokony ampiarina iny satria lalàna mbola tsy foana akory ary mbola tsy abrogé. Lafa vaovao mandidina ny kolotsaina kosa ny sesilany tatoato ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena na olon-tsotra izany na ny mpagnano politika manoloana ny fototra-afitrasa izay fikitiana ny rovan'ny manjaka miadana. Tamin'ity andro an'ity dia nisy ihany koa ny fanehoan-kevitra izay nataony mpanao politika iray amin'ny maha olom-pirenena azy mandidina n'ity resaka kolotsaina sy vakoka ity. Andeha hoarantsika ny andindin'izay tanteriny Germaine Mbs Alarobia sy Manora Andriamalala. Tsy ny fanatsarana ny rovakory no ratsy fa ny fanimbazimbana sy ny fanafoanana ny tantaran'isy teto amin'ny firenena izay rakety ny rova manjakamiadana ho an'ny taranaka faramandimby. Ankoatr'izay ny tsy fanomezan-danja ny vahoaka malagasy amin'ny fikitiana ny zavatra manakasina amin'ny tahaka izao. Tena tsy mety ilay izy satria tokony mba nisy fakakevitra aloha na dia teo anivon'ny lapan'ny demokrasia ihany ary teo anivon'ny antemeram-pirenena dia teo anivon'ny antemeran-dolona. Manarak'izay moa lazaina fa volam-panjakana no ampiasana zany anatanterahana izy io fa tamin'ny nanao an'ny loi de finance initialany izay tsy misy mihitsy resaka an'izany hoe fanarenana ny rova zao no atokana azy fa misy tokoa aloha le vola hoe natokana makany amin'ny fonds souverain sy ny ohatr'izany ampiasain'ny présidence fa ny mahakasika manokana an'io ohatra ny ataoko hoe afempenina angamba ilay izy tsisy mangarahara zany dia amiko tena oza tena tsy mety ilay izy satria sady tsy tokony hoe no atao aloha io zavatra io. Za tsy manakana an'ilay asa na ny fotodrafitrasa
takan'ireny fa le toerana mihitsiny tsy mety aminy zany ary manimba ilay atao hoe vakoka sy ny kolotsaina efa napetraka teny amin'ny io rova io. Mandidina n'izay vaovao ny kolotsaina izay hatrany dia nitsangana ihany koa ireo taranaky ny ampanjaka eto Imerina manoloana izao zava-misy dia ny fikitihana ny anaty rova izao. Ny zava-ndriamahefa kosa no mitatitra ny andindin'izay amintsika eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Ankoatra izay efa nitsipaka sy nanda ny fanamboaran'ny mpitondra fanjakana le foto-drafitrasa ao anaty lampamanjaka miadana amin'izao dia nijoro ny taranadrana valona. Tsy mitovy hevitra tanteraka amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo. Ny tenako za Maître Christian Rawel no zafy ny mpanjaka rana valina fahatelo farany. Ny raiko ny teo aloha fa maty heritaona zay ny raiko. Zany hoe izahay no ray aman-dreny voalohany sisa raha ny tantara ny fanjakana andrina no resahany. Rana valy manjaka, rana valina fahatelo. Tsy niteraka rana valina fahatelo fa ny an'ny ray tapo aminy. Ny raiko zafy kely farany. Maty izy dia za zao no mandimby azy. Za dia miantso fitondram-panjakana hoe oka re tsy sarangan'olo lafa milaza ho andrina rehetrarehetra zao no hiara asa ny fitondram-panjakana. Amiko za zafy ny Andriamanjaka fa amiko aloha raha mizava misy amin'izao fotoana zao mety ho tsara ny eritreritry ny fanjakana fa amiko tsy amehany. Misy ny teny mako tamin'ny aina amanjery hoe io budget efa voatapaka tamin'ny taona lasa tsy nieritreretina ho avy ny fandringanana amin'ny aretina mandoza aty ka rehefa ao io dia tsy maintsy tanterahana. Ny anahy aloha ny voalohany indrindra za mazafy n'Andriamanjaka tsy nierana nanao an'io. Ireo razambeko ireo nisy tantarany tranga teto tamin'ny 2002 korotany ny olapa io, korotany ireo razan'ireo mbola tsy milamina zany. Dia zao ndray koa dia avy ndray ny fanjakana vaovao tonga dia mametraka kolôzioma mba etaetan'ny Andriamanjaka taloha ve nanao an'io teo so dia mba disy toerana io zavatra io. Fa izary ny toerana iverinareo tokony hananganana kolôzia io. Azo tazoma amin'ny teny koa raha io natao teny Ambomanga Rovo misy toerana malalaka fanaovana hira gasy rehefa manao lanonana eny ny zafy ny Andriamanjaka rehetra tsaratsara kokoa noho ny eo anaty rovo. Teniko zay ary zay olona nanolo ny toerana nanovana an'io dia tsy mitovy tevitra aminy marina fa tsy anay Andriamanjaka tsony io satria efa fanjakana republikana amin'izao fotoana zao Madagascar dia ny fitondram-panjakana no mandidy manapaka fa na izany mbola razambenay ny eo tokony raho zahay mbola manana ray aman-dreny aho, mbola manana dadato, manana nenito ny tenako na dia hoe fianakaviana tsiray tapo amin'ny raiko ary fa fianakaviana amin'ny laharana ny raiko zany misy mbola ray aman-dreny velona fa zany hoe tsy antsona tsy ajaina zay mampalahelo ahy. Tsy fanodikodonam-bolam-panjakana ve ny fampiasana azy amin'ny zavatra fa toy izao? Raha vola nomeny famatsiana avy any velany dia mbala ekeko fa za eto tsy mahita hoe fanampiana avy any velany hoe nisy 4 millions de dollars ka hoe natokana anaovana an'io tsy naheno fa ezaka ny fitondram-panjakana hono nanao an'io ka raha fa ezaka ny fitondram-panjakana ka vola nyvoaka malagasy no ampiasainao amiko za dia tondroko ho tompon'andraikitra manao zavatra tsy mety zay nanao fanapahan-kevitra mitondra ny fitondrana amin'izao fotoana izao nanao an'io. Ijanonantsika hatrany ny momba ny izay resaka kolotsaina izay nagnano fanambarana tamin'ny omaly ny ami
de Amis du Patrimoine de Madagascar na foizina amin'ny hoe APM momba ny manjakamiadana sy ny rovana Antananarivo tamin'ny alalan'ny filohan'ny fikambanana Andriamatoa Désiré Razafindrazaka moa no nanaovana n'izany fanambarana izany. Ravrazafy mahenina no mitatitra ny andindin'izay rindratsara ny Andry Rakotomalala. Disy fanantenana ny fikambanana aro ny Ariam-bako-pirenena Malagasy na APM fa tsy nasiana fakan-kevitra mialoha ary izay tokony ho izy nitetika asa fanamboarana Colisée eny amin'ny rova. Tsy angina ny fikambanana momba ny asa fanamboarana sy fanarenana ny rovana Antananarivo izay toa miendrika fiantsiana mihitsy indraindray eo amin'ny tambazotra sosialy. Mangataka izy ireo ny tsy hanovana ny endriky ny toerana maha izy azy sy ny hanajana ny asan'ny rovana Antananarivo izay sady kiadiny tanànany Arivo Latsimaty indray andro no riarian'ny firenena manontolo. Nambaran'izy ireo raha teo tao anaty fanambarana fa tsy mifanaraka velively amin'ny maritra an'ankapobeny efa misy ny Colisée natao ary indrindra tsy misy fandraisana na kely akory azy amin'ny rafitra ankapobeny Olovaina ara-tantara ary tsy mifanindran-dalana amin'ny kolontsaina malagasy raha ny endriny. Singa samihafa tokony homendanja ny asiny izany teo amin'ny fandrafetana ny endriky ny kianja vaovao ary everina raha teo fa safidy hafa no tokony atao momba ny toerana anaovana azy raha toa misy tokoa ny faniriana anasongadina ny Ariam-bako-pirenena. Etsy andanin'izany mikasika ny fangatahana ny ampidirana ny faritra ny tampo-tanàna Antananarivo ho isan'ireo Ariam-bako iraisam-pirenena eo ambany fiahiny UNESCO dia antery ny fikambanana fa singa tsy manatsahala voarakitra mazava ao anatin'ny anto-tantaratasy izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2014 ny rovana Antananarivo. Araka izany dia tsy tokony ahitana maritrano manaratsy ny endriny na manimba ny maizy azy izany faritra izany. Farany tsy tsaratra ny taona ny fitondram-panjakana ny fikambanana ametraka ireo fepetra rehetra ilaina anatevenana ny fitandronana sy fiarovana ny faritra ny tampo-tanàna Antananarivo mba hanajana ny maizy azy raha tsy hitanisa fotsiny afa-tsy ny endrika entin'ny maritrano amin'ny fanamboarana na fananganana trano ao. Momba izay resabe ateraky ny fananganana ity fotodrafitrasa Colisée ao anaty rova ity hatrany dia nisy ny fanadidina izay nataony Germain Menjanahary androany indrindra fa mahakasika n'ilay fangatahana ny ity toerana ity ho isan'ny vakoka maneran-tany. Horantsika ny andindin'izay rindratsara ny Manora Andriamalala. Betsaka tamin'ny Malagasy no tafitohina noho ny fanimbazimbana ilay lampamitahiry vakoka sy manankasina amin'ny vahoaka ataony fitondrana ankehitriny. Miezaka miaro tena mafy ny fanjakana mba tsy aloty masombahoaka no io fihetsika io. Raha ny fanadihadiana natao dia efa tamin'ny taona 2014 no natao ny fangatahana ho vakoka maneran-tany ny rovan'ny Manjakamiadana. Sy ny rovan'ny Manjakamiadana rery fa notre ville Ray Manontolo nangatahana ho vakoka iraisam-pirenena. Tombontsoa izy ianao tombontsoa be mihitsy zany satria voaro anoho io ao anatin'ny tantara zany dia ny ao anatin'izany ny rova ny haute ville zany zao ao anatin'ny Somatsara Manjakamiadana dia io Sergia Avaradrova io dia le bâtiment an'ny culture pitanio dia le palais de justice tamin'izany fotoan'izany dia Andafy Avaratra dia Ambotately dia Galeny. Ity ny kabariteny anaty rova ny faraika amby folo ny volana Aprily 2014 izay natao ny mpitondra ankehitriny. Ho averintsika amin'ny endriny taloha ny rova ary apetratsika ho isan'ireo vakoka manandanja maneran-tany ho atao patrimoine mondial ity toerana ity. Tsy arakaraky ny fanarahana ny zava-misy natsangana ilay Colisée izay tsy tafiditra ao anatin'ny tantara ny Madagasikara mihitsy. Rehefa nitabataba ny Malagasy niova indray ilay kabary tamin'ny faraika amby folo ny volana Aprily 2014. Tsy nangatahana fanoratana mihitsy amin'ny patrimoine mondial. Tsy averiko indray mandeha zay. Tsy nangatahana fanoratana ho amin'ny patrimoine mondial ny rovana Antananarivo amin'ny ankapobeny. Finona zany no tena mariny izotra ho aiza mariny Madagasikara ary inona no tiany mpitondra ahatongavana amin'ny vahoaka malagasy 2020 tapitrisa. Betsaka ny zava-miafina amin'ny Malagasy na dia azy Madagasikara.
Impodianantsika kely ny lafin'ny politika no tanterahana tamin'ny omaly ny fiaonana teo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna teny Ivato nahafahan'ireo solombavambahoaka jiaby nametraka ny fanontaniana nagnano fanamariana sy fanakianana tamin'ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana. Anisany nisongadina tamin'ny teny nataon'ireo solombavambahoaka maro izay nandray fitenenana moa dia ny faharatsian'ny lafin'ny sosialim-bahoaka indrindra fa hatramin'ny ny antomboany izao ame anara-pahasalamagna izao. Ny andindin'izay ho andeha rahantsika eo amin'ny sary ny Andry Rakotomalala. Maniry mafy ny azahoana ny faritra vadovazy izay nampanentana ny filoham-pirenena izany nidirany atao Andrambe izany atao aminay atao amin'ny mpanjaka atao Mananjary isaky ny zakany eto izahay député roy dia tsy maintsy mangataka an'izany fezay. Tena olana anankiray tena lehibe ho anay ao amin'ny distriktany Vondroso dia ny lalana RN27. Ny ho an'ny ministera ny fampianarana dia mangataka izahay ramatoa ministra ny mba hijerena an'ireo mpampianatra ny privé fa dia tena tsy hita mihitsy ny hoe mba hombako manana moa ny namana rehetra teo makasika ny framba. Ny distriktan'ny Fandriana dia mampiray feo amin'Andriamatoa ministra ny asa vaventy Andriamatoa ministra ny asa vaventy Andriamatoa ministra ny asa vaventy ny distriktan'ny Fandriana dia manao izao fangatahana izao noho ny tsy fahitanay ny agnaran'ny distrikta misy anay tao anatin'ny PGE indrindra ary mba hampafantaranay anao fa iray amin'ireo fijalinay tena tsy zakanay mianakavy indrindra ny fahasamban'ny lalana fa iraika amby efapolo Andriamatoa ministra. Iombolako feo amin'ireo député namako ny resaka subvention mpampianatra satria ao anatin'izao fotoam-pahasahiranana izao dia mitovy daholo anay rehetra. Ny recrutement dia tena mba angatahako ramatoa ministra mba ho jerena cas par cas. Andriamatoa ministra ny atany mbola tsy azo ireo subvention ny commune 10 izay fantarany anay taminao. Sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie no iantefa ny ditenay ity mirongatra izay tsy izy ny dahalo miangavy izahay mba hotsorona ny fametrahana ireo poste avancé ary indrindra ampinay ihany ny fangatahanay ampi olombelona fa tena tsy ampy ny olombelona miasany aminay. Saika nibahana tamin'ny sosialim-bahoaka ny fanamariana nataon'ny mpanao lalàna tamin'ny mpanatanteraka androany. Nandray anjara avokoa ny ankamaroan'ny solombavambahoaka indrindra fa ireo lany tamin'ny tsy miankina sy ny antoko-panohitra. Mpampianatra Frama tsy mbola nandray tambo karama, sefim-pokotany tsy nahazo karama efa ho 20 volana, tsy fandrem-pahalemana, fampianarana tsy zarizary miaraka amin'ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana isan-karazany, lafin'ny fahasalamana tsy mandeha amin'izay laoniny, vahoaka milentika anaty fahasahiranana lalina, fa indrindra fampanantenana nataon'ny filoha tany amin'ny faritra maro nandritra ny fampelezan-kevitra kanefa tsy mbola tanteraka. Santionany tamin'ny fanontaniana nataon'ny solombavambahoaka ireo tamin'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta. Manizingizina ny mpiaradia amin'ny filoha fa tena miasa ny fitondranan-kehitriny kanefa manapirofo ny mifanohitra amin'izany ny fanamariana nataon'ny ankamaroan'ny solombavambahoaka izay nandray fitenenana teny Ivato androany. Vaovao mahakasika ny fifehezana ny valanaretina coronavirus samy mitaintaina jiaby ny olom-pirenena amin'ny fifehezana ity valanaretina ity. Mila ny fandraisana andraikitry ny fitondrana indrindra amin'ny fanomezana ny vaovao amin'ny mangarahara tanteraka. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny andindin'izay rindra tsara ny Andry Rakotomalala. Ity nitatitra navoaka ny CCO Ivato ny 20 Mey. Ity kosa nitatitra izay avy amin'ny taleparitra ny fahasalamana tsy nanana. Tsy hijery ny isan'ny marary, ny sitrana sy ny tranga vaovao isika, fa isotomana ny sain'ny mpanara-baovao dia titatitra momba ny olona nodimandry. Hitanao, raha nitatitra ny CCO izay nataon'ny professeur Vololtiana tamin'ny 20 Mey io dia roa ny maty. Ary hatramin'ny androany dia mbola iohatrany ny teo amin'ny tableau. Amin'ny titatitra ny soniaviny Dr Lala Yvette Razafimahary indray anefa dia 3 ny soratra eo amin'ny tableau. Zany hoe efa 3 ny namony ainy vokatry ny Covid-19. Mazava tsara io soratra io. Ny fifandiran-kevitra tahaka izao
no isan'ny mahatonga ny olom-boafidy any Tomasina indrindra fa ny député Roland Ratsiraka nitaky ny amoahana ny marina amin'ity fifehezana ny Covid-19 ity. Tereny koa ny marina, firy ny maty. Tamatavy tsy 2 morts zany mandavanao Premier ministre mba magnano conférence de presse ohatry nataony Edouard Philippe miteny ny zavatra marina. Firy maty Antananarivo, firy maty Tamatavy. Tamatavy maty ny coronavirus tsy anankiroa. Lenga zany. Ny fanafenana ny marina mantsy tao mandrisika ny olom-pirenena tsy hivaky loha ireo fepetra tokony arahana amin'ny fifehezana ny valanaretina ka vao mia amparitaka azy. Fa mahaberesaka sy miteraka ayahy ankehitriny ny momba n'ilay tsindrona atao amin'ny marary ny coronavirus. Nampiakapeo manoloana izay indrindra androany ny solitena ny zanaky Toamasina. Asina Andriamalala no mitatitra ny vaovao sary ny toky Ramarolahy. Nanomboka androany ny andrana amin'ilay tsindrona ho an'ireo marary ny coronavirus eto Madagascar. Ny nanombohana izany dia ireo any Tomasina no lazaina fa ilay Covid organique no avadika tsindrona. Andrano atandro dia nivoaka ny resaka atao amin'ny aina amanjerim-panjakana fa fanafody efa fampiasa maneran-tany ity atao fanandramana eto Madagasikara ity ary mijanona ho mistery tsy fantatry ny rehetra ny mandrafitra ity vaksiny atao amin'ny marary ity. Miteraka orohorotsaina ho an'ny rehetra nefa izany. Amreo malagasy be tsy misaraka indrindra vahoaka ny Tamatavy indrindra mialatsinga nona karazana amma be tsy misaraka tena koa zany tsy afaka nona karazana olo hafa zahay dia sarotiny ary anaramaso an'io zahay fa raha io no mahafaty olona ao Tamatavy ao zay tsy anaiky amin'ny ataony reny fitondram-panjakana zany tsy anaiky zahay ary miantso ny voaka ny Tamatavy ny tena ko eto aokare isika tsy hanaiky hatao an'izany handrana ohatra ny biby ny fanaovany handrana tompo fa tsy olombelona eran'izao tontolo zao raha resaka fitsaboana no resahana dia biby ny fanaovany handrana fa tsy olombelona ka raha handrana io dia miala tsiny miala fondro amin'ny fitondram-panjakana fa tsy miavana atsika move tena ilay tsindrona avy amin'ny artemisia io sa zavatra avy any ivelany anaovana handrana amin'ny vahoaka eto Madagasikara ary tsy ny Tamatavy ihany no teneniko fa manerana Madagasikara lavinay tsekenay raha ohatra ka hoe olona marary no anaovana handrana amina fanafody zay tsy mbola hita ny fahombiazany. Ahitana trangana coronavirus ny ao amin'ny commune Fenoarivo amin'izao fotoana izao ka nisy ny fampitam-baovao maika izay nataony ben'ny tanàna ny Fenoarivo ao amin'ny distrikany Atsimondrano tamin'ny hariva teo. Tahaka izao no hitaterany Asin'Andriamalala an'izany sary ny toky Ramarolahy. Olona vitsivitsy no fantatra fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus ao amin'ny commune Alakamisy Fenoarivo. Raha ny fanazavana dia tao amin'ny tsena no nahitana olona mitondra io tsimikaretina io. Taoriany ny fivorian'ny ben'ny tanàna sy ny tompon'andraikitra rehetra ao amin'io tanàna io dia misy ny fepetra tsy maintsy apetraka manomboka raha-pitso momba ny tsena. Dia ny fepetra raisinay zany eo anivon'ny commune Rapitso dia ny tsena dia natokana ho an'ny entana izay ilaina andavanandro toy ny sakafo zany legioma, ny hena. Rapitso moa Alakamisy dia misy mivarotra komamborona dia ireo vokatry ny tantsazana dia iangaviana zany izay tsika rehetra avy aty Antananarivo sy avy aty manodidina ka andeha hivarotra eny ka zavatra akoatr'izay zany no varotana dia tsy mahazo mivarotra ao zany aloha mandra-pisiny filaminana indray ara-pahasalamana eo anivon'ny commune. Dia misy fandaminana ihany koa amin'ny lafin'ny fidirana satria mba tsy bosisehan'ny olona zany satria tena le olona vo zany dia olona tao an-tsena miantony mba hahatonga an'le tsena malaladalaka ihany koa mba ahafahany tsy hisy ny fibosehana. Ary moa zany arahana misalahy amin'ny mpitandron'ny fianarana gendarmerie izay dia efa fisaorana manokana dia an'izao zany faneken'ny commandant brigade zany iara-iasa Rapitso somary mafimafy ny asa Rapitso kanefa ny fitandrovana ny fahasalamantsika rehetra. Laha nitateraka mony vola eo ampelantanan'ny commune ka mangataka ny tompon'andraikitra ny tanàna mba hanome tolo-tanana entina nadiovana ny tsena
isoroana trany ny fiparitany covid-19 ao alakamisy ny Febroary. Ny zavatra angatahana koa ngamana zao dia ny produit anaovana ny famandrana fanafody rehefa ny alakamisy ariva rehefa mikatona ny tsena satria zay zany anisan'ny zavatra tokony atao systématique ny ao am-pelantanana tena lany zay mba mividividy eny fa tena lany zay koa zany somary sahirana dia manao antsoavy koa zany amin'izay ao amin'ny mpitondra fanjakana zay to afaka manomenay mialako tsy eto amin'ny télé no manao antsoavy satria tena amena koa le fotoana. Fa amin'izao fotoana izao dia efa betsaka tokoa ny fanamariana sy ny fanehoan-kevitra izay ataon'ireo olona rehetra eto Madagasikara momba ny paikady entin'ny fanjakana miatrika ny valanaretina coronavirus. Tamin'ity androany ity ary dia nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny avy amin'ny antoko DHD Madagascar nitondra ny fanehoan-keviny manoloana an'izay. Asin'Andriamalala sy Tokira Marolahy. Raha teto Antananarivo no ny atombohan'ny coronavirus indrindra teto Madagasikara dia efa mianaka amin'ny faritany maro izany amin'izao fotoana izao. Roa volana mahery kely izay no natongavana ity virus ity teto Antananarivo, saingy tsy voafehy ka izao miparitaka amin'ny faritra maro manerana ny nosy izao. Mahatratra 200 ireo tranga amin'izao fotoana izao. Tsy mba mihaino feony hafa ny mpitondra fanjakana, tsy mba manoka baravarana amin'ny fifanankalozan-kevitra, amin'ny ankolafikery samihafa ihany koa. Mihevitena ho mahavita tena dia izao ny vokany. Misavoritaka tsy misy mandeha amin'izay laony ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena, any ka miomby izay tsy izy ny fahasahiranana sy fiombony aretina. Rehefa tsy voasakana satria samy manana ny hevina mpitondra fanjakana na ny hafa mikasika ny hoe tokony nidiny Madagasikara tamin'ny fotoan'androny kanefa mbola nampidirina ihany ny vanivelany izay mazava loatra fa vany ny avian'ny resaka aretina dia laza raha mbola teto Antananarivo ny tena nisy an'io zavatra io fezo Antananarivo. Amin'izao fotoan'andro zao ny gabo raraka rehetra manontolo nisy teto Antananarivo ny tsy fahaizana mifehan'ilay zavatra manontolo ny miparitaka ireo Madagasikara ary tsy azo lavina fa ny zava-misy rehetra manontolo sy naman'izao dia manaprofo nalazaina ary fa hoe vitsy ny olona voan'izany aretin'izany ray amin'izao fotoana izao teto Antananarivo dia aveto avokoa io zavatra io miainga ary manaprofo hoe gabo raraka ny fandehan'lisy sy namany dia ity ireo asa ataon'ny fitondram-panjakana rehetra manontolo mikasika ny resaka ny coronavirus io eto Antananarivo dia mamofo vahoaka be foana, tsisy fandaminana ary tsisy rafitra matipaika azahoana manatanteraka n'ilay raharaha. Eo zany ny olana lehibe amin'izao fotoan'andro ianantsika izao. Any ka lasa sarotra ny fandehan'ilay izy eo fandehan-javatra izay verina tokony resahana sy tokony apetraka ao anatin'ny fandehana. Raha ny tokony ho izy tsisy vahaolana azo antoka intsony manany problème io raha tsy averina any amin'ny fokon'olona sy any amin'ny vahoaka ny fahefana mandrindra no aviny. Tsara ny manamarika fa ity antoko politika ity dia tsy makasitraka ihany koa ny fampiasana ilay vaksiny tsy fantatra mazava izay ampiasaina amin'ireo marary ny coronavirus eto Madagasikara. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa mbola tazomina iny am-ponja hatramin'izao iny rado rafalimanana. Ankoatra izay sazy miatra amin'izay anefa dia fantatra ihany koa fa hatao lavanty ny fananany ity mpandraraha malagasy ity. Nisy ny fampahafantarana ny momba ny zava-mitranga amin'ity mpandraraha iray ity androany teny Ambatonakanga. Ny Zavandriamahefa no mitatitra n'izay vaovao izay, sary ny Mathieu Princy. Roa volana latsaka kely izao no nitanana ponja vonjamaika eny Antamora iny rado rafalimanana filohan'ny ONG ny fanama olona. Lavina trano ny fangatahana fafana vonjamaika ataon'ny mpisolo vava azy. Manontany tena amin'ity an'ny fitsarana iaviana mihitsy ireo mpisolo vava ity mpandraraha ity. Ny tena marina dia zao hoe za dia mitodika any amin'ny fitondram-panjakana ny tenako. Ny raharaha rado rafalimanana tsy le raharaha melatsiny amin'ny teny baiko hoe c'est pas l'affaire en soi ny problème fa misy tondra fanjakana tena manao tsindry azo lena mihitsy ao anivon'ny fitsarana. Ny fitsarana amin'izao fotoana izao mialatsiny afa dia malahelo an'ireo mpitsara ireo ny tenako fa manjary tsy mahaleo tena ny mpitsara ny fitsarana moa dia efa tsy mahaleo tena raha teo dia ny asa ny mpitsara zany ny veriko fa tsy manao ny asa ny tokony ho izy ny mpitsara tsy mitsara mampitsara azy araky ny fahaizany sy ny fahalalana azony fa lasa manjary manara-drendrano tsy fidiny satria matahotra ny asany matahotra ny toerany matahotra sao enjehina dia ny raha tsotra indrindra indray lasa sarotra indrindra.
Ny alatsinainy teo no nivoaka ny fanambarana fa ho atao lavanty raha-pitso 2024 ny fananan'ny rado rafalimanana ao amin'ny centre de formation professionnelle Bevalala. Tafiditra ao anatin'izany ireo kojakoja maro samihafa mikasika ny fanotana gazety sy ny kojakoja amin'ny traktera maromaro. Raha ny fantatra dia fifanlanana nisy teo amin'ny orinasa ity sy ny gropy ny rado ny tena antony izany. Tany moa zany tsy mifanaraka amin'ny rado rafalimana fanjakana amin'ny hevitra politika, tsisy resaka azo ao fandaminana zany, fa le olona ipetrahan'le entana hoe efa ela loatra tsy fantatra tsony na ho aniza ny entana io, na ho amidy na tsy amidy, na ho amboarina tsy amboarina, mangataka n'le vola hofatrano efa matonany maro. Zay io resaka io. Rado rafalimana moa ny problème dizy tale général, izy ny signataire seka, izy ny amponja, ny compte amin'le tompotrano tsy fantatra tsony raha tsy izy ihany koa no mivoaka, any amponja izy tsy afaka manona fa dia taritareta mihitsy le raharaha alohany mba tsy averiny entana. Tsy afaka mihetsy mihitsy izy amin'ny activité, na ny activité any any ivelany na ny activité toerana, dia bloqué tanteraka izy. Lafim-baovao hafa kosa mbola tantara mitohy tsy mety efa ny disadisa eo amin'ny mpitantana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra sy ireo mpivarotra amoron-dalana tahaka ny zava-nisy teny amin'ny rond-point namontana tamin'ny niany marandray teo. Mirado Benjamina no mitatitra ny izay vaovao izay eo amin'ny sary ny Tokira Marolahy. Akory ny atairan'ireo mponina teny namontana androany tamin'ny mitatao vovonana. Tonga tampoka tsy misy fampitandremana ny mpiasan'ny CUA miaraka amin'ny polisy munisipaly sy ny polisy nasionaly nandrava ireo tsena. Raikitra ny fifanazavana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Zay zany tena malahelo be amin'izao zavatra atao aminay vahoaka eto izao satria zay zany mba mitady kely isan'andro nefa ny atao ohatran'izao zany zay dia hoe iza zany ny alehanay amin'izao. Tokony mba jerena omeo solution zahay satria na fanampiana tsy tonga aty amin'ny nefa zay atao ohatran'izao foana. Dia mba mangataka izay mba jereo manokana izay ary azasiana fanavaka vana le izy fa rehefa mpivatra dia asory daholo reny rehetrarehetra fa tsy zay eto reny akory victime amin'izao. 5 polisa zany zay ny eto dia tsena 5 polisa tsena zany zay ny eto ka mba mangataka ny fitondrana mba jerena aloha le olona mena solution voalana eto amin'ity toerana ity fa tsy azo atao ohatr'izao hoe zay tiana atao ny atao amin'ity fiainana eto ity. Ny antony fandravana eto ity zany dia mpivarotra tsy manara-dalàna ao anatin'ny toerana tsy azo ivarotana, misy an'le trano hazo sy trano vy ka dia efa nomena fehim-potoana moa izy ireo hoe aleo ampifantarina aminareo fa toerana tsy azo ivarotana io ka mila mialy nareo dia nomena anazy fehim-potoana zay taratasy fampafantaran'izay dia tonga amin'le fotoana moa zany fandravana izahay eto anivon'ny CUA. Kalisy tampoka ka tsisy fampiresahana hoe aiza ny taratasinareo na fatamitsasy zany olona manara-dalàna. Misy taratasy ara-dalàna natao tany amin'ireo fa tsy akory na najorojorotsena ho azy fotsiny teto rehefa. Na me taratasy anay izy 2 jours nomena anay hoe mialy eto zay 2 jours na makany amin'ny tanàna ozy izy mitondra an'ity taratasy ity dia tsisy fifanazavana fa nomena anay fotsiny le taratasy dia io izy tonga io eto aminay eto nefa zay tsy mbola nahazo fanampiana tsy nahazo ninay eto nefa fivelomanay amelomanay anjanakay ny hofatranonay ny jiro ny okolazy ny mpianatra rehetrarehetra eto daholo ny manantena mamely teny eto tsy manambady tsinitsina fa eto folo taona mahery zay mivarotra teto. Tsy fantako izay niandohan'le taratasy fa nisy tonga ao commune tonga ohatr'izao dia miteny anay ohatr'izao hoe aiza ny antaratasynareo dia napaniraka anay izy nakany amin'ny commune hoe manaovanareo taratasy ohatr'izao dia ataovy ara-dalàna dia ataovy ohatr'izao dia efa impirira avany reto tsenareo atao amin'ilay teneniny avany hoe ataovy ohatr'izao le tsena ataovy ohatr'izao le tsena dia manao zay teneny zareo any reo madinika ireo. Roroasiny ity zay nefa zay ara tsy mahaza tosika famiankolona dia zao mahazanay dia mbola roasiny ity any zay dia hoaiza re fa mangataka anareo mpitondra fanjakana tompoko aiza atao tsinitsinina amin'ny vahoaka. Tsy voasambana izao fandravana-tsena ataony ny mpiasan'ny kominina izao. Isan'ny nanenjehana fatratra ny be ny tanàna Lalora Valimanana izany. Very hevitra tanteraka ireo mpivarotra amin'izao. Ny asa tsy misy, ny tena mahantra.
ny kely ananana rodana lavitry ny afo misy aloha le resaka fampanantenana nandritra ny fampelezan-kevitra hoe hitsinjo ny madinika hiaro ny mpivarotra hoe ny madinika zao no tena mikoka ny ngidiny. Vaovao mahakasika ny serasera mifandraika indrindra amin'ny asa fanaovan-gazety kosa indray hofintiny ny ravirazafy mahenina amintsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny tatitra mahakasika ny fahalalahana miteny ho an'ny mpagnano gazety amin'ny alalan'ny baromètre des médias africains tamin'ny taona 2012. Ny andindin'izay rindrantsara ny Andry Rakotomalala. Aloha hevitra lehibe nasongadin'ny baromètre des médias eto Afrika ny mahakasika ny fahalalana amiteny amin'ny ankapobeny sy ny fahalalana mpanao gazety maneho hevitra eto Madagascar. Voalaza ao anatin'ny baromètre des médias africains fa nisy fiatsarany lalàna amin'ny feny tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay manala ny fanagadrana ny mpanao gazety. Saingy tsy manampy ireo mpanao gazety eto amintsika ny lalàna amin'ny feny serasera na ampidirina ny andiny faharoapolo mahakasika ny cybercriminalité. Teo ihany koa ny fanovana natao tao anatin'ny lalàna amin'ny feny serasera mahakasika ny lamandy alohan'ny mpanao gazety izay tsy voafaritra mazava satria azo enjehana ny mpanao gazety avokoa na sarin'olona iray monja aza sy ny fampiasana tamazotra sosialy. Voakina tao anatin'ity baromètre des médias ity ny fomba ahazahoana ny vaovao izay ampitaina ny mpijery sy ny mpiaino ary ireo mpamaky gazety. Ao anatin'ny andin-dalàna fa 5 sy 12 milaza mazava faharovana ireo mpanome vaovao. Misy ihany anefa tsy fanajana io fiarovana ny mpanome vaovao io. Voraisina ohatra ndara helikoptera izay nanerena ny mpanao gazety ilaza ny loharanom-baovaony. Voaresaka ao anatin'ny baromètre des médias ihany koa ny fahafahany rehetra mahazo vaovao araka ny andin-dalàna fa 7 sy fa 12 mirakitra ao anatin'ny lalàna feny serasera. Tsy mbola misy fampiarana mazava nefa izany no tatra izay mampanany satra ny famoaham-baovao. Hatramin'ireo antotanisa mahakasika ny asa fanaovan-gazety azy atsy azo. Tsikaritra fa ny fitondram-panjakana no mametra ny fampitam-baovao avy amin'ireo ministera. Fanontaniana maro tsy misy valiny ireo. Ezaka heverina ho apetraka ihany koa hanatsarana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety saingy mbola mijano ho tetika asa ihany. Hany ka lasa mitahotra no miasa ny mpanao gazety aterenan-kolaka moka vaovao tsy ampy ny fanazavana ireo avy amin'ny androm-panjakana samihafa ny mpanao gazety. Any amin'ireo hainao manjery manohitra ny fanjakana izany no tena tsikaritra tsy mahazo vaovao tadiaviny indrindra rehefa manantona ministera. Tsivona moa fa ny volana oktobra ny taona 2012 no niara-ny kondony mpanao gazety maromaro ny solotena firaisamonim-pirenena na ahafana namoaka ity baromètre des médias 2012 ity izay anarana tamin'ny Frédéric Ebert Shift Tonga na ny FES. Natao mba hijereny ireo zava-nisy sy ny mety ho fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety nandritra ny taona no tena antony. Hitondrana vahaolana sy fanovana mba hanamora kokoa ny asan'ny mpanao gazety na amin'ny fahalalana amin'ny teny io na ny fahamoahana vaovao tsy voatery manome ny olona nahazony izany na ihany koa ny fahafahan'ny fanjakana mizary ireo vaovao tokony ho fantatry ny olom-pirenena tsirairay avy. Nanolotra sosikevitra moa ireo niaraka namolavola ity baromètre des médias africains ity ho fanatsarana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety anatin'ny telotona. Misongadina amin'izany ny tokony hifanohana ny mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena, ny fananganana syndicat ny mpanao gazety, ny fampitsorona ny ANRCM ary ny fametrahana politika madipaika ho an'ny TIC. Azo ny rehetra jerena maimaimpona amin'ny tranokala sy pejiny FES moa io baromètre des médias africains io. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy zarizary avokoa ny zava-misy ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana eto Madagascar. Miainga avy any amin'ny fanatanterahana ny programa fampianarana izany ary mitohy hatrany amin'ireo fototra-fitrasa hita maso sy ny fitaovana ampiasaina. Hitondran'ny solombavam-bahoaka ny Madagascar fanakanana manokana ny momban'izay manoloana ny ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny omaly. Miandindin'izay ho arahantsika eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Mbola atao anatin'ny Antananarivo renivohitra no misy anambomanarina izay ao amin'ny boriboritany fahaenina saingy tsy zarizary avokoa ny fototra-fitrasa rehetra momba ny fampianarana. Tsy vitan'izay fa ankilabao hatrany ireo mpampianatra na ny avy amin'ny firamina izany na ny tsy miankina amin'ny fanjakana rehefa misy ny ady izay lalovan'ny firenena. Mbola manam-pirofo izany mandritra izao fihiboana izao tsy mba isany mahazo tohana avy amin'ny fanjakana ireo mpampianatra. Eo koa resaka PSE tsy tabe ihany izy tia mila vary mazava fa aminao na mpiatra ve na tsy ampiatra fa tsy ta ihany na mpamatsibolana dia menimenina aminay am'fanatirana aminareo an'ity PSE ty raha mahatonga misy. Manaraka efa ela ny Amboamanarina no tady lycée satria efa tany ianao tany amin'ny lycée Amboamanarina na dia tsy niantso anay député Roland. Dia hita moa fa kely ny tany
ary be ilay izy mianatra ao ary io nisan'ny seikely indrindra eto Antananarivo. Efa misy toerana voatokana naovana tisy vaovao ao Ambondroa dia ataovy zay raha matoa ministra fa mijaly ny mpianatra eny aminay. Jereo akaiky any ary fiezo ity CP sy BBC sy baka afty satria misy CP sy BBC ary baka katolika. Tokony raha ihany fanadinina mpanjakana eto Repoblika ny Madagascar. Avy eo koa hoe dia anao ny baka protestant, baka anglikana sy baka sekta. Anisany nahazo kiana tamin'ireo solombavambahoaka rehetra nanatrika ny fivoriana teny Ivato androany ny ministra PI ny fampianarana eto Madagascar manoloana ny fomba fiasan'ity farany. Vaovao mahakasika ny sosialy kosa indray na dia faritra vitsivitsy ihany aza no nahitana ny fihiboana teto Madagascar raha ny eo amin'ny sehatry ny fitaterana no resahana dia betsaka ireo mpitatitra sy ny mpiasa ny gare routière no tena ny sedra olana ary voakasika izay fihiboana izay avokoa. Isan'izany ary nitondra fitarainana ny ao amin'ny gare routière Morondava. Hoaratsika ny andindiny izay vaovao izay tatery ny mpanao gazety ny MBS avy any an-toerana Rina Rabeony. Ya mangina tahaka an'izao ny ato amin'ny gare routière Morondava isan'andro noho izay atao hoe fisian'ny valana retina Covid-19 izay tsy misy ny bande ary mangina tanteraka ihany koa ato amin'ny gare routière amin'izao fotoana izao. Manana ny etaetapony ihany koa moa ireo atao hoe mpandrarana ampisehatra eto amin'ity gare routière Morondava ity ny mba hijerevana akaiky an'ireo atao hoe mpiasa na ireo mpandrara eto amin'izany gare routière any Morondava izany. Miresadresaka mahakasika an'izay ireo atao hoe tompona andraikitra eto amin'ny coopérative. Ny gare routière Morondava aloha dia hatramin'izao aloha zahay mbola tsy nahazo fanampiny nefa zahay zany efa nisy iray volana sy tapany tsy niasanay dia zahay tsara ho fantatra fa ny karamazonay androany hoaninay androany ny rapitso nefa zahay 5 tapa ray volana sy tapany tsy nahazo fanampina mihitsy aza na vary raika poka zany dia naverina miasa indray manko zao zahay Antsirabe nefa dia tsy misy mpandeha. Raha mahita olona anankiray anankiroa dia misaotra an'Andriamanitra fa mba nisy an'izay fa tena tsy misy. Zay aloha tena mahatsiaro tena hoe latsaka ambany mihitsy zany ny fidiram-bola tena resy tanteraka raha ny gare routière aloha. Akoatrany hoe sendra hoe mba misy an'ilay atandroy mody regny zao mba hoe mba misy vola eto fa zay koa moa zao tsy mandeha Antsirabe fa mandeha amin'ireo mafio regny ro andehanana. Fa raha ohatra zahay tena eto hoe Antananarivo Antsirabe tena mba mitaraina zahay mba ho tonga any amin'ny fitondram-panjakana fa tsy resy tanteraka zahay zao. Dia araka ny henohenonay aza zao hoe mbola katona indray mandeha koa zahay dia aiza zany ny plasy misy anay zahay mbola hatramin'izao mbola tsisy mpijery. Efa nanao taratasy ihany zahay tamin'ny fitondrana fanjakana teto Morondava fa mbola tsisy valiny hatramin'izao. Zany mba andraikitra anay eto moa zany toko dia resaka ohatran'ny hoe mpanera moa zany zay dia amin'ny mampanerana io dia tsisy ninina moa ny azo atao amin'izao fa ny manana atao fa ny tsy manana atao dia mihena fotsiny amin'izao zay fa dia manjanaka mena hoe mihinana isan'andro zay tsy manana katao fa tsy mihena ohatran'ny olona rehetra zay dia mody ny hariva dia maraina koa dia ohatran'izay atao angeto maraina dia ny hariva koa dia mody tsy misy ninina azo atao. Mba mangataka fitondram-panjakana zany zay mba hitodika manokana hoe amin'ny gare routière Morondava mba hijery anay majinika jalotra zay ety Morondava. Ya hitantsika amin'izany ary fa dia mitaraina sy manao antsoavy tokoa ireo atao hoe mpisehatra eto amin'ity gare routière ity. Tazantsika amin'ny sary zao fa dia mangina tanteraka ary tsy misy voyageur araka ny fanambarana zareo teo fa na tomobile ray ary dia ila tsofeno intsony ho an'ny Morondava Antsirabe amin'izao fotoana izao ka dia manao antsoavy mba hijerevana akaiky mahakasika an'ireto mpisehatra eto amin'ny gare routière Morondava ireto.
Ireo vaovao sy maresaka avy any ivelany ary no andesintsika mamarana ny vaovao amin'ity matinaly ity. Andesina aminao ao anatin'ny fanadihadiana ny mahakasika ny sambon-danitra Amerikanina Crew Dragon ary hotaterina aminao ihany koa ny mahakasika ny fanafody andrana hydroxychloroquine izay iadina amin'ny Covid-19. Ravirazafy Mahena no mitatitra n'izay vaovao izay, rindratsara ny Andry Rakotomalala. Tsy azo ampiasaina amin'ireo hopitaly ao Frantsa intsony manomboka androany ny hydroxychloroquine iadina amin'ny Covid-19. Tsy anisan'ireo fanafody omenan'ny marary any amin'ireo hopitaly rehetra an-toerana noho izy tsy ampy fikarohana. Ny alohavana fanambarana rononcé somaly no antony andraisana ny fepetra. Voalohany filan-kevitra ambony misahana ny fahasalamam-bahoaka Frantsa naneho ny heviny fa tsy tokony ampiasaina hitsabony ireo marary ny Covid-19 ny hydroxychloroquine. Faharoa, najan'ny ANSCM izay misahana ny fanamboarana fanafody ny famokarana izany. Tsivina fa ny alatsinainy teo no namoaka fanambarana ihany koa ny vondrony iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana OMS ny ampiatoana vonjimaika ny fampiasana ny fanafody amin'ny alalan'ny andrana. Ho an'ireo firenena nampiasa izany moa, ireo tena marary mafy no nomena ny hydroxychloroquine. Namitandrona ambitsabo iray ihany koa fa lehibena hopitaly iray ao Marseille fa tsy tokony ampiasaina amina olona salama nefa mitondra antsimon-karetina ity fanafody ity. Hatreto tsy mbola hita ny voka-tsoa nentin'ny hydroxychloroquine tamin'ireo marary vao mankaiza nampanany sarotra ny fijaboana hoy ny mpitsabo. Lafomba hafa tanteraka androany amin'ny 7:30 minitra no andrasana hiainga ireo astronaute amerikana miisa 2 hialao Amerika. 7 taona izao no tsy nandefa olona tany amin'ny tsy hita masona ny espace ary zareo Amerikanina. Sambany ihany koa no tompon'antoka voalohany amin'ny fanamboarana ny fitaovana sy ny fanatontosana izany sidina izany ny orinasa tsy miankina. Ny SpaceX no nanamboatra ny Crew Dragon, fitaovam-pitaterana nanaovana ny andrana hitondra ireo astronaute roa ireo hiazo ny station spatiale internationale. Nisy ny fifanarahana tamin'ny NASA mialohan'ny sidina. Piasa tao amin'ny NASA avokoa no saika nifindra tao amin'ny SpaceX afaka nanamboatra ny Crew Dragon. Bob Behnken sy Doug Hurley no nisafidianao ny sidina izay aharitra 17 ora ary hijanona ao amin'ny station spatiale internationale mandritra ny iray volana farafahakeliny. Azo eritreretina ny mety hitrangany loza hoy ny tompon'andraikitra na nahomby aza ny andrana natao ny volana martsa teo izay tsy nitondra olona. Any andrana azy raha teo, betsaka ireo pitsopitso ny mila rain'ireo astronaute roa eny am-pandehanana mahakasika ny Crew Dragon. Manampy izany ny toetrandro izay somary ratsy amin'izao fotoan'izao any Floride. Raha tsy izany ny sabotsoavy izao no anatanterahana ny sidina raha toka misy ahina mahakasika ny mety ho toetry ny andro. Iny ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao mankasitraka anao naharitra nanaraka izany hatramin'ny farany. Tahaka ny mazatra dia horonan-tsary mampitokiky indray na komédie no atolotra anao ary ny fampalalam-baovao izay mitondra ny lohateny hoe Le Chasseur de Prime izay ahitana ny Gerard Butler sy Jennifer Aniston no misoma ao anatin'izany horonan-tsary izany. Izay no masaka azona roso tompoko lahy sy tompoko vavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ho amin'ny manaraka indray samy tsara azy.